Ny Alahady fa 5 volana Jona taona 2022 alahady ny Pentekosta ibanjinantsika ny loha hevitra vavao manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo ary manantitra ny fiarabanantsika na tratran'izao Pentekosta 2022 zao ry havana malalao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andeha hitsangana ny fiangonana. Isaotra sy hideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny salamo atao ankira. Avy manatona anao izy ary Andriamanitra rainay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompo. Raiso re ny haja ny tera mamboninahitra ho anao rery any fa mendrika izany indrindra ianao. Isaoranay ianao
ny vimbina sy ny tantana ka nahafahanay nahatratra izao volana vaovao izao ary nahatratra izao Pentekosta izao ihany koa. Koa amin'ity anio ity Tompo, na aiza ny antsona ny anaranao dia mba hataio mba isian'ny fanatrehanao fiano. Ny fona efa rorodrotiky ny fahotana, rorodrotiky ny alahelo, ao ihany koa ny fiainana dia mangataka Tompo mba havaozy indray ary ampianaro izahay ihany koa ilay lohahevitra vaovao amin'ity volana ity izay manao hoe mampanjaka ny fahefanao tokoa ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Rehefa nay masonao fa nilo sy fahazavana ho anay hatrany ny teny avy aminao ka mitenena aminay fa vonina iainanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Andeha sokafantsika ny bokintsika ao amin'ny fanekena taloha nomery 1:320. Nomery 1:320 andininy fa 3:20. Rehefa hitantsika izany dia ndeha raha antsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia ho Jehovah tamin'i Mosesy ny afova ny tanan'i Jehovah ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Amen. Ndeha veantsika indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy ny afova ny tanan'i Jehovah ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Ny dikany hoe ny afova ny tanan'i Jehovah dia azo adika amin'ny teny hafa tahaka an'izao hoe tsy mahavonjy va ny tanan'Andriamanitra, tsy mahavita izay teneniny va Jehovah, voafetra via ny herin'Andriamanitra. Indraindray dia toa adinitsika fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra mahafeno zavatra rehetra. Indraindray dia toa fihezintsika, fihezin'ny saintsika sy ny eritreritrika hoe izao ihany ny zavatra vitan'izany Andriamanitra izany. Indraindray dia toa fihezintsika anaty boaty kely anankiray izany Andriamanitra izany ary voafiantsika hoe izao ihany izany tompo Andriamanitra izany. Mandeha an-tanin'ireo mpanompon'Andriamanitra maromaro ao anatin'ny baibolitsika jerena izany hoe atraiza ny fahefan'Andriamanitra, atraiza izany herin'Andriamanitra izany. Andeha tsika an-tany voalohany Sadraka, Mesaka, Abednego hoe voafetra ve izany herin'Andriamanitra izany. Dia maly antsika izy telo mirahalahy ireo hoe tsy izany Jehovah Andriamanitra izany no niaro anay. Na raha andeha namakivaky an'izany hoe la forme maivay izany ary izay, fa ny olona nanatitra anay ny mahay, fa izay dia tsy naninona na inona na dia kely akory azy. Andeha indray tsika antany an'i Daniel. Io Daniel io ilay natsipy tao andavaky ny leoany. Manahoana ny fahafantaranao izany hoe herin'Andriamanitra izany. Dia maly antsika indray Daniel hoe anka
tsy voafetra zany a liona zay mirangorango ao anatin'ny anohanina tanteraka dia tahaka ny ohatran'ny hoe lalao saka lehibe fotsiny atao anatin'izany fa tsy nahinana ireo lioan'ireo. Andeha indray itsika anontany andrery Mosesy sy ireo zanak'Israely namakivaky an'izany hoe tany efitra, tany tsy misy na inona dia ahoana navalon'izy ireo? Ka ny sotro zay, ny hinana zay, ny voky zay, jereo zay fa tsy naninona tsy naninona. Andeha hifindra ty amin'ny testamenta vaovao indray isika, anontany an'ireo vehivavy anankiroa, ny ray narary nandritry ny 12 taona, ny ray narary nandritry ny 20 taona, fa inona ny zavatra antranga? Nikasika ny Jesosy, nikasika ny sombin-draviny avy ny akanjony fotsiny izy dia inona zavatra antranga? Sitran'izy ireo. Dia anontany an'i Petera indray isika, manahoana ny fiheveranao an'izany hoe herin'Andriamanitra izany? Dia ry Petera vasaika navadiky ny rivotra, navadiky natelo ny ranomasina, dia ahoana navalin'izy ireo? Na ny rivotra sy ny ranomasina aza nanaiky azy ireo. Ankehitriny ry havana malalao amin'ny tompo ny antefa aminao indray izany fantany izany, atraiza ny fiheveranao ny fahefan'Andriamanitra, atraiza ny fiheveranao zany herin'Andriamanitra zany, fa tady idio fa Andriamanitra zay efa vantsika io dia Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, kanefa izany ilay fanahiny zany nampitoeriny ao amin'izay rehetra mety. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho antsika izany teny izany andeha averintsika ilay natao tsianjery teo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ny afova ny tanan'i Jehovah, ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Aiza nahitantsika an'izay? Nomery 2:13. Amen. Andeha angataka amin'ny tsombotsika ry havana hitombona amin'ny finoana izany. Vavakintsika. Ry Tompo Andriamanitra io, misy zavatra rehetra tokoa dia hainao atao avokoa, fa ny sainay sy ny fihevitray no toa mametra n'izany Tompo. Tompo, ampitombo ny finoana ianao, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, misatranao izay fa nomenao ty fotoana ty hamakina sy hanona ny teninao, ny teninao ilay fanilony tongotra sy fanazavana ny lalanay, koa mangataka ny fanahinao masina izay toetra ty anatin'ny tsirairay ho mpitaridalana, mba tsy hisy latsaka ny teny raha ho vakiana. Tai ny mpanomponao izay hitondra ny afatra, ka apetrao eo ambava ny sitraponao, ary ny vahoaka iainy engany ka ho tany lonaka nyreny teninao ny fon'izy ireo, hitombony amin'ny fankatoavana, hitombony amin'ny fiainana ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iaraka maky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, boky Nomery, Nomery 2:12, andininy 2:12 ka hatramin'ny 5:20. Nomery 2:12
andin'ny fahenina amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy: manangona fitopolo lahy amin'ny olon'ny Israely ho ety amiko, dia izay fantatrao olona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary eto miaraka aminao amin'ny tranon'ilay fihaonana izy. Dia hidinao ka hiteny aminao eo, ary izao haka amin'ny fanazay eo aminao ka ametraka izany eo amin'ireo, ary hara mitondra ity fireneny ity aminao ireo, fa tsy hainao ireny intsony ny hitondra azy. Koa lazao amin'ny olona hoe: manamasina ny tenanareo ho amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo. Fa nitomany teo anatrehan'i Jehova ianareo ka nanao hoe: engane ka hisy hanome hena ho haninay, fa soa no hitanay tany Egipta, dia omeny Jehova hena ianareo ka hohaninareo. Tsy indray andro no hinanareo, na indroa andro, na adimina, na foloana, na 20 andro aza, fa hatramin'ny 2 volana mipaka. Dia mandra-pivoakany amin'ny vavononareo ka rikoriko anareo, satria nolavinareo Jehova izay eo aminareo. Ka nitomany teo anatrehana anareo nanao hoe: nahoana re no nivoaka avy tany Egipta izahay? Dia io Mosesy: ny olona izay hitoerako dia lehilahy enihetsy izay mahalay lalana. Ary hoy ianao: omeko eny izy mba ho hohaniny mandritra ny 2 volana. Moa ondry amin'ny manosy sy omby va no vonoina ho azy hahavoky azy? Sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy hahavoky azy? Dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy: ny afoy va ny tanan'i Jehova? Ankehitriny dia hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehova tamin'ny olona, dia nangona 70 lahy tamin'ny lohan'ny firenena izy, ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary ridina teo amin'ny ramany Jehova ka niteny taminy, dia nangalany ny fanazy atao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy. Ary mbola nitoetra tao aminy ny fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Toizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jona, toko 20, ny andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary ho faranantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 4, ny andininy 17 ka hatramin'ny 130. Rehefa hita dia ho vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangona amin'ny mpianatra noho ny fatahorany ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Ary ondray Jesosy taminy: fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanana ity Herôda sy Pônty Pilato mba mijetilisa sy ny olona Israely hanohitra ny mpanomponao masina, dia Jesosy izay nosoranao, mba anao izay notendren'ny tananao amantsainao raha teo atao. Koa ankehitriny Tompo, jereo ny fandrahonany, ary omeo anay mpanomponao no mba hitoro ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, omban'ny anjiran'ny tananao asitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Amen.
miarabantsika fiangonana riavana manana tomponandro avelomana eo ambany tanam-pahasoavan'ny tompo ka nahatratra ny Pentekosta 2022 mba ho fiangonana miaina ny Pentekosta tokoa ny isika tsiraray avy sy isika rehetra ary dia ny fanahin'ny tompo ny rarina mbola hampianatra antsika mandritra izao fotoana ny toriteny izao. Jona 20 ny andiny 7:20 hatramin'ny 7:20 no raisitsika ho fototry ny afatr'Andriamanitra. Jona 20 ny andiny 7:20 hatramin'ny 7:20. Nazava ny famakian'ny mpiara-miasa izany teny izany dia anoloanantsika tsiraray avy. Fitantarana ny zava-nitranga manodidina ny Pasika no entina manambara ny mikasika ny Pentekosta amintsika fiangonana ao amin'izao perikopa izao. Izany hoe Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, miditra ao anefitrano mihidy misy ny mpianatra, maniraka manome ny fanahy masina, mampanjaka ny fahefany ny tompo. Amin'izao soratra masina izao ry havana dia hitantsika fa tena manana fahefana ary mampanjaka izany Jesosy Kristy. Ny fahefana voalohany dia fahefana hiditra ao amin'izay mihidy, fahefana hiditra ao amin'izay mihidy. Ny fahefana faharoa dia fahefana manonona fiadanana ao amin'izay misy tahotra, manonona fiadanana ao amin'izay matahotra. Ary ny fahefana fahatelo dia fahefana maniraka amela heloka an'izay nanao fahadisoana. Fahefana miditra amin'ny mihidy, fahefana manonona fiadanana amin'izay matahotra, fahefana maniraka amela heloka ao amin'izay misy fahadisoana. Ireo no hitantsika ato amin'izao perikopa izao. Mbola misy akoatr'izay fa ireo no ndeha hifampizarana. Mampanjaka ny fahefany ny tompo, fahefana hiditra ao amin'izay mihidy. Voalaza eo amin'ny andiny 7:20 ry havana izao teny izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Voarindrina ny varavarana ary ao anatin'izany trano misy varavarana mirindrina izany no mivory ny mpianatra ny tompo, mivory ao anatin'ny tahotra. Ny hoe voarindrina eto dia tsy hoe nakatona na naronjina mba tsy ho azo hidirana, fa mikatona tsy azo vaina intsony. Tena hoe mikatona, tsisy na iza afaka miditra intsony. Hatreo
ny fifandraisan'ny mpianatra amin'ny tontolony. Tsy misy irika azo hidirana ao amin'ny trano izay nitoeran'ny mpianatra feno tahotra io. Ary raha alalinina moa ny voambolana dia hoe na ny lavaka fanalahidy azy dia ny tapenana. Tsy misy fanalahidy afaka hikitikitiana an'io varavarana mihidy io. Izay ilay dika teny hoe voarindrina. Fa raha alefa lavidavitra indray manakaiky ny hevim-panahy dia toy ny hoe lanitra tsy mamoaka ranorana intsony. Maina amin'ny fitahian'Andriamanitra, maina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa mbola misy dikany hafa koa raha mikasika ny maha olona dia mpianatra tsy mihidy ao an-trano ihany fa mihidy fo anatin'ny fahoriana ka tsy te hahafantatra koa izay manjony hafa ny ivelany ihany. Fa mbola misy koa izay voalaza ao amin'ilay fahefana fahatelo fa mpianatra izay vesarany alahelo sy atezerana ny tahotra ka mihidy fo tsy te hamindra fo tezitra mafy. Izany ilay hoe voarindrina ny varavaran'ny mpianatra, mikatona tsy azo voaina intsony, tsy misirika azona mifandray amin'izy ireo. Mikatona ny fony, toa mikatona aminy koa ny lanitra ka tsy manantena fahasoavana avy amin'Andriamanitra izy. Mihidy ny rehetrarehetra. Fa amin'izany Jesosy dia maneho ny fahefana, miditra mitsangana eo afovoany. Tsy nampiasa fanalahidy, tsy nandoaka rindrina na nandaka varavarana i Jesosy, fa tonga amin'ny fahefany, mampanjaka ny fahefany amin'ny zavatra rehetra ka indro eo afovoan'ilay mihidy, ilay mihidy fo, ilay mihidy, ilay tsy te hifandraina amin'izy na amin'izy, ilay tsy te hahafantatra ny fahorian'ny hafa, ilay matahotra. Ry havana malala, betsaka ny endrika fihidiana amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Ny tamboho be manemitra, ny trano fonenany tsirairay, ampiana ny vy maranidranitra ho fiarovana, tsy hahafahana iza na iza hiditra ao an-tokantrano. Mihidy mba ho fiarovan-tena ao anatin'ny tahotra vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Raha mba misy manontany io dia tandremo, aza mamaly akory. Tandremo ny olona milamila resaka, fa pakan-keriny reny. Tena mihidy ry havana ny fiarahamonina. Fa ao anatin'izany fiarahamonina mihidy, misy endrika fikatonana samihafa tsy hay voaina izany. Jesosy Kristy dia tsy miady hevitra aminao, tsy mangataka fahazon-dalana tahaka nyity mpianatra, tahaka ny teo anivon'ny mpianatra, fa te hiditra eo amin'ny fiainanao. Ilay fiainanao hanjakan'ny tahotra, hanjakan'ny atezerana, ilay fiainanao tsy te hahafantatra ny hafa, ilay fiainanao matahotra ny manodidina, mampanjaka ny fahefan'ny Tompo. Miditra ao am-ponao izy, miditra ao an-tokantranonao izy, miditra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenentsika izy. Ary fahefana zany.
amin'ny ity ry havana dia antsoina isika. Marina fa mampanjaka ny fahefany ny tompo, miditra tao tsy mantontono fa mitiany ity. Indro ny tompo te hiditra eo amin'ny fiainanao feno tahotra, te hiditra ao an-tokantranonao, voay varavarana izy, hitondra ny fahefany eo amin'ny tokantranonao, tsy anao didiko fe lehibe fa hanala ny tahotra, anonona fiadanana. Voay varavarana i Jesosy, esory izay tapitapina amin'ny irika rehetra, mampidy anao amin'ny fiarahamonina, mampidy anao amin'ny tenanao azy, ekeo hanana fahefana eo amin'ny fiainanao i Jesosy. Fa ny faharoa, mampanjaka ny fahefany ny tompo ary manana fahefana anonona fiadanana ao amin'izay misy tahotra. Rehefa nitsangana i Jesosy, idika teny io dia manao hoe naka toerana, tena hoe naka izay toerana tokony ho azy, tsy hoe nipetrapetraka fa tena nijoro amin'ny fahefany i Jesosy, naka ny toerana tokony ho azy. Teo anivon'ny mpianatra i Jesosy, mpianatra izay natahotra dia nanonona fiadanana. Misy tenin'i Jesosy any amin'ny Jona 10 manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy anino sy andringana. Ny folofolo dia manao hoe izao avy hananany fiainana be dia be. Jesosy zany tsy mba tahaka ilay mpangalatra manao hoe aza misy mihetsika ambony ny tanana miaraka amin'ny basy, fa Jesosy ilay mampanjaka ny fahefany dia manonona hoe aza matahotra fiadanana ho anareo. Asa raha takatsika ry havana, izany tenin'i Jesosy mamangy ny olona feno tahotra, manao hoe fiadanana ho anareo, fandriampahalemana ho anareo, fihavanana ho anareo, fitoniana ho anareo. Jesosy miteny hoe mitony, Jesosy miteny hoe fiadanana, Jesosy miteny hoe fandriampahalemana, Jesosy miteny hoe fihavanana. Tsy avy amin'ny basy mirangaranga i Jesosy, fa avy amin'ny teny mampahery mamitra fihavanana. Ry havana, mbola averina amintsika indray ve fa mangorohoro, matahotra, be fanahina sy ny tebiteby izao tontolo izao. Mbola ao ny valanaretina, etsy andany ny ady iraisam-pirenena, fa anoany sy nrehetreny, ny herisetra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, majinika na vaventy, ny fandatsahan-dra tsy hita ho tany saina. Fa amin'izany raha mety isika dia enoy ary iaino ilay tenin'i Jesosy manao hoe fiadanana ho anareo, mba tsy ho kristianina avy nivavaka Pentekosta ka iainao anatin'ny orohoro tahaka ny zanaka izao tontolo izao tsy manam-piadanana isika, ekena fa mivoaketo isika, toerana tao tena misy fandriampahalemana, fahazona antoka dia hoeny amin'ny fiarahamonina feno tahotra sy orohoro. Fa ianao ilay niaina ny fiadanana atolotry ny tompo teto dia ho loharam-piadanana ho an'ny hafa eny amin'ny fiarahamonina, tsy ho ilay mpampiorohoro,
sy ilay mba nanao teny feno herisetra, tsy ilay mpandaroka sanatria tsy ilay mpandroba, fa ilay mpitory ny fandriampahalemana, ilay mpilaza ny fiadanana, mampanjaka ny fahefan'ny tompo ao amin'izay misy ny tahotra. Raisoa ny fiadanana tonoa ny tompo aminao, ampanjakao ao am-ponao ary ento eny amin'ny fiarahamonina. Ny fahatelo ry havana, ny tompo dia mampanjaka ny fahefany ka maniraka amela heloka eo amin'izay misy fahadisoana. Maniraka amela heloka eo amin'izay misy ny fahadisoana. Izao no voasoratra amin'ny andininy faraka amin'ny 20 hatramin'ny 7:20 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, ary ondray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka ny nanyrany raha ihany ho anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilazana izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raisoa ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely zany, ary na aniza na iniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Tena mampandiny tena ho antsika fiangonana matsiaro ny nanomezana ny fanahy masina ireo andininy mamarana ny perikopa ireo. Rehefa nambara ny anjely fa ho teraka Jesosy, dia izao no teny faminaniana nanaraka izany. Izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ny ran'Andriamanitra mba hitondra ny famelan-keloka ho an'izao tontolo izao mpanota i Jesosy, ary dia maniraka ny mpianany amin'ny fahefany koa izy eto amin'izao soratra masina izao mba hitondra famelan-keloka ho amin'izay nanao fahadisoana. Fa tsy vitan'ny herin'olombelona zany. Eny ary ka satria no fa milela-paladimy mafy dia mafy impolo kely dia avelako ny eloko ao. Misy olona ny ry havana impiry mandondombaravara any amin'ny olona mety tezitra ny fahadisoana nataony, mifona milela-paladi, mivalo re sa tsy mamelanao. Angamba tsy fiangonana nandalo Pentekosta zany. Everitsika fa tena nandalo Pentekosta ve? Raha kristianina tena nandray ny iraky Jesosy ve? Tahaka ny nanyrandray azy ny olona tahaka izany. Mampanjaka ny fahefany ka maniraka antsika mela heloka eo amin'izay nanao fahadisoana ny tompo. Misy iry zay tsaroana manao hoe ianao sy ny olon'iny ny ady hatry ny ela mandraka kehitriny tsy mbola ny famela, tsy tantinao mantsy ny ondrika ny fona, tsy anao angamba ny hadisoana. Tadidinareo ve? Tsy tadidy la ho an'izany ary rehefa tsy tadidy. Fa ity no ako ho tsarotsika. Rehefa nandalo ny Pentekosta, na dia tao amin'ny andro Pasika azy, nandray ny fanahy masina ny mpianatra dia fampaherezana azy ireo havita izay tsy vitan'ny olombelona zany, mba hitondrany famelan-keloka eo amin'izay nanao fahadisoana. Famononan'i Jesosy angeny nalotika ny fonon'reto mpianatra mampahatezitra sy mampalahelo azy ka hidimy aman-trano hoe fa mandehana tsy vitan'ny olombelona ny famelana ny heloka izay namonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary mpianatra malala hoy Jesosy
indro ny fanahy masina mandihana avela hoeloko izay nanao fahadisoana. Ry havana, fiangonana matsiaro ny fanomezana ny fanahy masina isika, ary momba izany koa ny fankatoavantsika sy ny fahatokintsika ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra. Jisoa no iraka tetian'ivon'izao tontolo izao hitondra ny famelan-keloka, ary maniraka atsika koa izy, manome ny fanahy masina, manome fahefanantsika mba hamela heloka izay nanao fahadisoana. Mba tsy ho kristianina na fiangonana mitanisa ny fahadisoana efa tany amin'ny taon-dasa ela isika, fa manisa famelan-keloka kosa. Ity efa voavelo, itsy efa voavelo, ireto mbola tsy voavelo, avelako ireo ka. Nandalo Pentekosta ny fiainako, noraisiko ny fanahy masina, manana aim-baovao enti miady amin'ny fahadisoany hafa aho, ka mela ny heloko izy ireny. Mampanjaka ny fahefany ny tompo, voay ny varavaranao, mety midy noho ny antony samihafa mba hidirany eo amin'ny fiainanao. Mampanjaka ny fahefany ny tompo, ary manonona ny fiadanana, ny fandriam-pahalemana ao amin'izay misy tahotra. Mampanjaka ny fahefany ny tompo, manome ny fanahy masina mba hahatonga antsika hamela heloka eo amin'izay misy fahadisoana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ry havana hiaraka iombavaka isika. Jesosy Kristy Tompo, saotranao fa ay ny antony sisianao te hidiranao eo amin'ny fiainanay, dia ny anala ireo izay tahotra, anala izay alahelo, izay fahatezerana, ratra teraka ny teo amin'ny fiainana. Fa izahay Jesosy matetika no manamafy ny fonay, izahay no manidy ny fonay io tsy hidiranay ao. Dia ay ihany koa Tompo menao ny fanahinao masina izahay, ery izay hiavahanay amin'ny olona rehetra, ahafahanay ihany koa mamela ny heloka ireo izay nanao fahadisoana taminay, ireo izay rehetra nanao fahadisoana, fa tsy mba hainay Tompo ny niainy izany, tsy mba hainay Jesosy Tompo ny nandray anao araka ny maha-Andriamanitra anao, tsy mba hainay napihitra anao na ny melaka anao teo amin'ny fiainana. Mamindrafo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habe ny fiantranao vonoa ny fahadisoanay. Sasao madio izay mba ho afa-keloka, ary dio izay mba ho afa-pahotana. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen.
ry havana malala ho antsika izay ny aiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somahafaly atolotro ny tompo antsika ho famelana ny helitsika. Ho ny tompo andriamantsika ary omeko fo vaovao ianareo ary fanavavao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato fa omeko fo nofy ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina fitsipiko ka hanaraka azy ary ho rainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehovah tsy toa. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalan'ny fanahinaina no nahafaka antsika tamin'ny lalan'ny fahorotana sy ny fahafatesana mandehana ary amin'izao sisy zao dia aza mahita intsony fa voavelany elikareo ary aza mandota intsony. Amen. Mitera ny anarany. Antsika izay voavela heloka dia andeha ambarantsika ampabe maso ny finoantsika araka ny fanakemponona larana voalohany izay manao hoe minan'Andriamanitra resy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokony atombotsika izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly raha napaky Pilato nimbona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho anan-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa avy any ho aviany tsara ny velona sy ny maty meno ny fanahy masina ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao ny fiambonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganana tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola manasanao ry havana hiaraka iombavaka anatin'ny vavaka fangatana. Ivavakantsika ry havana. Ry Jesosy Kristy tomponay, faly izahay fa afaka mitondra ny etaetanay eo anatrehanao. Tompo, tena tianay le teninao teo hoe hiaina ny fiadanana izahay ary sitrakao ihany koa zay mba hiavaka an'izay tsy mivavaka
dia iainao anatin'izany fiadananao zany, ianao anatin'ny fifalianao tompo raha io tehirizo izahay tompo ao anatin'izany fiadananao zany, ka natahaky ny ahoana ny endriky ny fiainana, natahaky ny ahoana ny zay mety zavatra miseho, dia hijanona ao anatin'izany fiadananao zany izahay tompo. Mivavaka ihany koa zay ry tompo Andriamanitra ay ny amin'izay havanay zandry zoky ray aman-dreny ireo fianakaviana sy mbola manidy ny fony tsy hidiranao Jesosy Kristy tompo, fa mova misy zavatra tsy hainy Jehovah atao, fa ainao atao avoko ny zavatra rehetra tompo. Ny angatanay amin'izy ireny dia mba ananan'izy ireny ihany koa ny anarany izay voasoratra ny an-danitra. Mivavaka izay tompo amin'izay olona izay mety hoe manana fahadisoana taminay na nanana alahelo ihany koa tompo, mameo anay tompo ny faherezana, mameo anay tompo ny fahafahana ay amela ny eloko azy ireny, ary ireny ihany koa tompo mba kitio mba amela raha zay no nanao an'ilay fahadisoana. Irarianay ry Jesosy Kristy tompo ho an'izao fitandreman'izao, ho an'ny isam-batan'olona, dia mba hiaina tokoa zany Pentekosta izany, mba tsy handalo fotsiny Andriamanitra, mba tsy ho fahatsiarovana fe izay fotsiny zany hoe nilatsahany fanahinao masina, fa ampianaro izahay ahiaina izany, ahiaina ilay fanahy masina hiaraka ny fanahy masina, atamana azy tanteraka anao izay tsy ampalahelo ny fanahy masina io ao anatinay. Dia indro ihany koa ry Jesosy Kristy tompo mitondra mbavaka izao tany sy firenena izao izahay, izay tsy miafina aminao fa dia tena hoe ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao misy karazana olana maro isan-karazany, tsy ta hijeran'ireny zay Jesosy fa ta hijeranao mpamaha olana. Ianao Jesosy Kristy tompo no fanantenanay, arovy zay kristianina, fa arovy ihany koa ny tanànanay tompo, mafongory tsy hiseto ireny Jesosy Kristy tompo, dia ny fiadananao ania ho an'izay rehetra mankatoanao, ho an'izay rehetra meno anao. Indro ihany koa zahay mitondra ny etaentanay eo anatrehanao, ka mba hianoa ny vavaka mangina sy asandratra ny tsirairay avy ankehitriny. Ry tompo Andriamanitra, tsaroana ihany koa ireo katekomaina izay raisinao isan'ny mpandray fanasan'ny tompo, ray latabatra aminao ny amin'ny fidirana faharoa efa avy eo, dia mivavaka sady ho azy ireo izay Jesosy Kristy tompo ny ampaherezinao amin'izany dia fanapahan-kevitra no raisin'izy ireo zany, dia ankoatoavy sy marina amin'ny anentenao hoe indro aho momba nareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaranao Jesosy, ary akambanay amin'ilay vavaka sy efa nampianaranao manao hoe raha inay zay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny tia-tany taka ny an-danitra, meo anay ny izay anasazanay, ary mamelany elikay tahaka namelany izay melaka taminay, aza mitondra ny fakapanay, fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
indreto ary ny tsara ho fantatra mikasika ny fandaminana atolotry ny firaisan'ny sampana izay mpikarakara izany fitsangatsanganana izany. Voalohany indrindra ny toerana dia any amin'ny Bato Beach, ary ho an'ireo manao naka ny tapakila ho amin'ny fiara iombonana. Ny fiara iombonana dia raisina eo amin'ny Knapsa amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 9 ora maraina rahampitso alatsinainy. Amin'ny 7 ora kosa ampandrenesana isika rehetra, amin'ny 7 ora ny fanombohan'ny Fanompoam-Pivavahana any an-toerana, ary ho fiombonana dia isy lalao iraisana ho an'ny sokajy taona rehetra andraisana valisoa. Isy ny sakafo isan-karazany amidy any an-toerana, ary ny vidin'ny vary sy ny laoka dia manomboka amin'ny 5,000 ariary. Afaka tsy mitondra na inona na inona izany sika afa-tsy vola hividianana sakafo isan-karazany sy vary manomboka amin'ny 5,000 ariary vary sy laoka. Ny fodiana aorian'ny famaranana araka ny fomba ny fiangonana dia amin'ny 4 ora sasany, ary dia miverina eo amin'ny Knapsa indray ny fiara iombonana ho an'izay nandray izany teny ampiangana. Ho antsika rehetra izay efa niomana amin'izany ndriavana dia tongava soa mba ho voninahitra Andriamanitra. Niomana andray nitsodrano isika eo mpamaranana izao fiara-mivavaka ny be sy ny maro izao. 720 amin'ny firana Fjkm aina ny fetra ritom-panjaka. Raisoa mba ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.